raha ny fanazavana izay nentin'ny governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara dia mialohan'ity taona 17 ity zany hoe mialohan'ny hafaranan'ity taona ity no amoahana ilay vola tokana 4 alina ariary betsaka ny feo mandeha ny fanehoan-kevitra ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina eny fa raha ho an'ny mpahay toe-karena aloha dia midika fianan'ny sandan'ny ariary ny famoahana izay vola tokana 4 alina ariary izay manana ambara momba io ny mpahay toe-karena araka izao manaraka izao. Fianan'ny sandana ariary io kosa no fanajavan'ny mpahay toe-karena amin'ny fanotana vola vaovao 4 alina ariary mitambatra atoato. Tahaka ny efa fahita hatramin'izay dia hiteraka fiakaran'ny vidim-piainana izany. Raha ny tantarany jerena dia hita fa ny fanaovana fanotana vola vaovao ohatran'io indrindrandrindra hoe 4 alina ariary dia miteraka hoe inflation foana. Dikan'ilay inflation zany dia hiteraka fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy hoe exact mamorona fa tantara mihitsy no miteny an'izay. Ohatra zao hoe tamintsika namoaka ny 10 000 ariary dia 2 alina ariary dia hita mihitsy hoe nisy fiakarana vidim-piainana. Ohatr'izany koa ny euro, vao nivoaka ny euro tany Europe dia tonga dia hita mihitsy hoe nisy fiakarana vidim-piainana ilay izy. Zay zany zavatra hita tamin'ny tantara zay fa tsy hoe zavatra foronina koa. Ny zavatra faharoa dia ny hoe tsy any amin'ny fanotana vola loatra ny tena problème eto Madagasikara fa tena problème eto Madagasikara dia ilay volantsika mihitsy maivana ary miamaivana foana. Le vola maivana io ka tsy nisy conséquence amin'ny fiainam-bahoaka dia azo atao hoe tsy maninona. Fa le izy nge tena miantra manaina amin'ny vahoaka le vola miamaivana io. Vahaolana mahomby ahafahana manamary toerana ny sandan'ny ariary ary ihany koa ahafahana miaro izany sandam-bola malagasy izany amin'ny crise monétaire isy atsoatsy noho ny fitambesaran'ny trosa an'ireo firenena tandrefana. Ny vahaolana zany dia ny mampitombo an'le exportation en valeur ka anisan'ny zavatra hoe azo exportena ary tena betsaka eto amintsika dia le exportation ana volamena zany. Amin'io mantsy na zavatra kely fotsiny ny exportentsika tonga dia vola be dia be ndray devise be dia be ndray azo dia afaka mistabiliser amin'ny vola gasy tsika amin'izay. Dia ny mitetika faharoa dia ny hoe ino moa zany tsy tena hoe vahaolana eo fa fantatra tsara fa noho ny endettement ngeza be loatra ny Amerikana sy ny pays occidental dia tsy maintsy hiditsika atsoatsy amin'ny resaka atao hoe crise monétaire systémique noho ny endettement be loatra ny firenena occidental sy ny firenena Amerikana. Dia io ndray zany mba ahafahantsika amin'ny hoe miaro ny harena eto Madagasikara sy miaro ny vola gasy mihitsy par rapport an'io crise monétaire systémique io dia tokony anao réserve anao ny banque centrale gasy. Amiko zay ny tena hoe solution tsotra indrindra sy azo atao tsara satria tsika manana volamena betsaka ahafahana tena hoe mistabiliser le vola gasy. Ny impression monétaire zany amiko hoe rehefa ohatra ny ianao manao impression na 20 000 ariary efa midika mihitsy zany hoe milatsaka be ny lanjan'ny vola gasy. Nanomboka ny alan'ny malagasy tamin'ny parité franc français taloha izany hoe nanomboka tamin'ny flottement dia nitotongana hatrany ny vola malagasy hatramin'izao tsy mbola nisy fitondram-panjakana nitondra vahaolana tamin'izany nefa tokony atao lara-pahamehana ny fifehezana ny sandam-bola malagasy. Raha tsy ahivina dia alohan'ny faran'ny taona 17 sy 20 no aparitaka izay vola vaovao izay.